olo amin'izay vaovao mikasika anatanarivo renivohitra izay dia niverina ny azy ireo mpiasa tsiraikitra eo anivon'ny Samva. Raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra dia nahita marimaritra iraisana ireo mpiasa sy ireo mpitantana. Dia eo jerentsika ary ny sary. Nahato ny fitokonana fitakinana zoan'ireo mpiasa tsiraikitra ao anivon'ny Samva ary niverina ny asa izy ireo nanomboka androany. Iverina ny fandraofana ireo fako izay efa nanomboka ny vangongo manerina ireo boriboritany eto Antananarivo. Nahita marimaritra iraisana tokoa ireo mpiasa tsiraikitra sy ny fitantanana eo anivon'ny Samva mikasika ny fanitsinan'ny karaman'izy ireo araka ny nambaran'ny tale jeneraly Samva Andriamatoa Ratolo-Janahary Dan Jean Baptiste. Loken'ny Samva tokoa ny 5,4 ariary isam-bolana izay nitakin'ireo mpiasa tsiraikitra. Satsa izay karamana nakatana zareo dia afaka miasa ara-dalàna zareo manomboka androany fa tsisy intsony ny olana amin'ny fanalana ny fako eto amin'izay votsy fa mbola tsy tapaka karama zareo fa izay fangatahana zareo izay zany no tena nampisolana dia nikenay izay satria efa ao anatin'ny lalàna koa moa izay ary araka ny fanambarana ataon'ny filoha dia ampiakarina valo isan-jato koa raha mbola tena ny dia tsatsa ihany dia 5,4 dia izay no nangatahana zareo dia nikenay izay ary miasa ara-dalàna zareo izay. Misy 900 amin'izao fotoana izao ireo pakafako voasikajy mpiasa tsiraikitra ao anivon'ny Samva. Adiny 7 isan'andro no miasa ireo mpiasa tsiraikitra. Tsy misy anefa ny lavorary ary mbola manana ny fitakiana izy ireo. Rary raha mba tokony hitako izay hiakatra le karama ary mba miangavy izay toko fitondram-panjakana rehetrarehetra mba hijery anay. Tsalinga izay mandroaka fako e. Laha tsy amin'izao ary ao an-tranonay na salona tele ary mbola tsisy nefa izay efa 5 taona ny asa tato noho izany. Mba mila rangazena daholo izay. Ny amin'iny tena nadiovanay tanàna ekarany mpiasa rehetrarehetra permanant tanjony. Hatramin'izao nge ny akamaroany aminay tsisy permanant zany e. Hitsotiana ny permanant noho izany toko mangataka izay. Mba ho valy aingana amin'ny maha-permananay, mba ho valy aingana daholo fitakiana rehetrarehetra. Ary mba hiantso amin'ny ministera fahasalamana farany ambony izay fa izay mpandroaka fako be toko raha fa misy marary. Izay ihany miantoka ny tenanay atao amin'ity mpiasany ity. Raha toka 700 ariary isan'ora ny karaman'ireo mpiasa tsiraikitra ny Samva tamin'ny volana Martsa taona 2024 dia nampiakarina ho 7,980 ariary isan'ora miampy ny fampiakara-karama 5 isan-jato nampanantenan'ny filoha-pirenena izany ka izay indrindra no nanomeny 5,4 ariary isam-bolana. Hiatra manomboka amin'ity volana Martsa ity izany fanatsarana karama izany araka ny nambaran'ny tale jeneraly Samva hatrany.